Anamafy ny fitandroana ny filaminana eto Antananarivo Rénivohitra ry zareo avy amin'ny Polisy-pirenena mandritra ny fetin'ny faran'ny taona. Raha ny fampitam-baovao nataon'izy ireo dia mpitandro filaminana avy amin'ny Polisy-pirenena misy amin'ny 720 no hetsika hisahana ny fitandroana ny filaminana eto Rénivohitra mandritra ny fetin'ny faran'ny taona. Anisan'ny hetsika manokana tao amin'izany miady amin'ny ari-paosy izay mirongatra tokoa amin'ny vanim-potoana katoky ny fety krismasy sy faran'ny taona. Ampitomboana araka izany, ireo polisy manao fanamiana sivily anara-maso manokana ireo mpanao asa ratsy anilivon'ny fiarahamonina toy ny fanendahana ny ari-paosy. Laza ihany koa ny avy amin'ny Polisy-pirenena fa metraka mpitandro ny filaminana ira isaky ny fiangonana kristianina mandritra ny fety. Vaovao sosona no miresaka ny profesora Hanta Marie Danielle Vololontiana mpitondra teny fobebebakoana ny ady amin'ny Covid-19 tao anatin'ny 420 ora. Notolorana ny mari-boninahi-pirenena Commandeur de l'ordre national noho ny zava-bitany teo amin'ny firenena androany alakamisy ny profesora. Anisan'ny fandraisana anjara lehibe noraisiny tamin'ny ady amin'ny Covid-19 ny tanterany mandritra ny 400 andro ny sesy tsy ankatony atotanisa mikasika ny fivoaran'ny valanaretina teo amin'ny anao manjerim-panjakana. Na vaovao ratsy na vaovao tsara dia tsy niala mihitsy ny profesora Hanta Marie Danielle Vololontiana nandritra izay 400 andro izay. Ankoatr'izay nefa dia notendrena ho mpandrina nasionaly ny fobe momba ny sakafo ihany koa ny profesora Hanta Marie Danielle Vololontiana izay lehibe ny sapanasa misahana ny aretina anaty taova ao anatin'ny hopitaly be Filatanana nandritra ny filan-kevitry ny minisitra omaly alarobia. Talohan'izay fanendrena izay dia nanoro hevitra mikasika ny lahatsoratra ny gazety ny vaoaka tato ho ato miresaka ny kolikoleran'ny nofo izy amin'ny mahasojabe ny fakolten'ny fitsaboana azy eny amin'ny oniversite Antananarivo. Nahitana ireo mpianatra izay sanatria ny aran'izay mety ho fanararota-pahefana izy toroka any amin'ny Bianco. Ahiana nisy andian'ny fanafihana tokantrano sy tranom-barotra ny Toamasina amin'izao akatoky ny fety izao. Raha ny vaovao nampitaina avy amin'ny Gendarmerie-pirenena. Hisy araka izany ny hetsika manokana edina amin'izay tranga mety sanatria Hisy mba hitandroana ny filaminana any amin'ny faritriny. Raha ny vaovao nampitaina loharam-baovao iray dia efa nanomboka nisy izany fanafihana izany saingy efa nahalala melon'ny hetsika ny zandary ka havetrany tena indray andraikitra. Olona 3 no nosamborina tamin'ireo olona 9 no heverina fa mety ho tompon'antoka amin'izany fanafihana izany. Nisy ihany koa hoy ny avy amin'ny Gendarmerie-pirenena hetsika fanafihana tsy nahomby satria maily ny zandary ka nametraka valam-pandrika mialoha.